Nanantanteraka Atrikasa lehiben'ny ompana tamin'ny loha-hevitra hoe inona no mampiray antsika ny teto anivon'ny Sampan-draharahan'ny Fandraharahana ankapobeny sy ny fiahinan'ny maha-olona eto amin'ny Antenimerandoholona izay teo ambany fiahian-dramatoran-drenasolo Niaritiana Talen'izany fitantanan-draharaha izany. Jery todika ny asa vita ho fanatsarana ny ho avy ary fanomanana ny fiatrehan'ny taom-pivoriana ara-potoana roa eto amin'ny Antenimerandoholona no tanjona tamin'izany. Fifanakalozana traik'efa tao anatin'ny adi-hevitra ny farana tamin'ny fisintomana lesona samihafa no ventin-draharaha tamin'izany. Maro ny hetsika notontosaina izay nadraisan'ny mpiara-miasan'ny Sampan-draharaha rehetra tsy ankanavaka anjara. Nandritra izany nitondran'ireo lehiben'ny Sampan-draharaha tsirairay avy fanazavana sy tatitra mahakasika ny asa vita nosahanin'izy ireo. Teo ihany koa ny fanehoana ireo etaeta entina hanatsarana ny asa ka isan'izany mba hisian'ny fanofanana ireo mpiasa ho fanamafisana ny traik'efa izay fananan'izy ireo ary ny anavaozana ireo fitaovam-piasana mba ahafahana manatanteraka an-tsakany sy an-davany ny asa. Ny asa ny mampiray antsika ary ny firaisan-kina no hery. Izay ny teny filamatra ho an'ity taona vaovao 2024 ity hanomezan-danja ihany koa ny Antenimerandoholona. Nandritra io fotoana io ihany koa ny araban'ireo mpiasa tamin'ity fitantanan-draharaha ity ny talen'izy ireo ramatoran-drenasolo Niaritiana no nahatratrarany ity taona vaovao 2024 ity. Izao fiarahana izao moa dia natrehin'ireo talen'ny fitantanan-draharaha isan-tsakany sy ny lehiben'ny kabinetra ny kestora voalohany Antenimerandoholona.